Salama daolo androany sika de ndondray raha iresaka ny mahakasika ny mpanakanto Dadilovia izay nankalaza ny tsingerin-taonany tamin'iny andro ny 12 Novambra 2024 iny ity mpanakanto izay kalaza no sady manana ny lazany raha ho an'ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina ity ary hita fa tena mpanakanto izay mbola tsy lefy laza mihitsy raha izany Dadilov izany mandraky tiany androany ary fantatsika tsara moa izany Dadilov sy ny fahaizany mihira izany ary eo ihany koa ny fahaiza manaony eo amin'ny resaky ny dihy sy ny maro hafa izay. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nay isan'andro eto. Tsy ampy andela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Familony idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika an'izay resaka mpanakanto Dadilovy izay dia ndaolo resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Resaka la vanille malagasy hihena ny vokatra ahondrany Madagasikara ho amin'ny taona 424 sy 524 izao. 404 taona eo ny naondrana tany ivelany ny taona 324 kanefa eo amin'ny 3 taona fotsiny ny filana amin'ity taona manaraka ity ka mbola misy ambiny izay miandry hojofaina efa anivelany. Raha ny fanazavana izay nataony ministry ny industria sy ny varotra Andriamatoa Ralampifiringa Davida Herzo. Mety hihena kely nefa ny vokatra haondrana amin'ity taona ity noho izay mbola fisiny vokatra miandry ka mety tsy hahatratra 470 taona amin'ity satria tena mila antoka avy amin'ireo mpividy ihany koa ity sehatra la vanille ity. 400 miliara ariary ny vola azo tamin'ny la vanille tamin'ny alalan'ny CNV na Caisse Nationale Vanille noho ny fandoavana ny $4 isaky ny kilao tamin'ny taom-piotazana talohan'izao. Midika ve izany fa tsy mitsahatra miaina ao anatiny izay krizy izay ity sehatra vanille ity raha ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao satria mantsy efa iaraha mahita fa mity tongana tsy misy to azy ny vidin'ny vanille amin'izao fotoana izao ary isan'ny mampitaraina ireo tantsaha izay mpamboly sy ireo izay misehatra amin'izay resaka vanille izay no afitsoka an'izay fidina ny vidin'ny vanille izay simba tena simba tokoa nandritra ny taona maromaro tatoato izay. Mbola azo antenena ve zany ny hisy ny fiakarany ity vidin'ny vanille ity ary mbola azo antenena ve zany ny fiarenany ity sehatra vanille ity raha ho an'ny Madagasikara indrindra fa ho an'ireo zay mpamboly misehatra amin'izay resaka vanille izay amin'izao fotoana izao. Io ny fanontaniana izay apetraky ny be sy ny maro eny anivon'ny fiarahamonina eny raha vantany vao miresaka an'izay resaka sehatra vanille izay isika amin'izao ankehitriny izao. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto indray mpanakanto Fiara izay mpanakanto zanaky ny farafangana iny hiverina tanteraka amin'ny mozika izy manomboka izao. Efa manomana ny 20 taona izay niakarany sehatra izy ka hamoaka hira vaovao hanamarika an'izany ilay lohahevitra hoe anjara zato isanjato sady hankalaza ny fahasivy taona nampanjaka ny zokilovy azy koa izy amin'ity taona ity. Raha atao jeritodika ny lalany dia nanomboka tamin'ny 1979 nanao rapy ary nitohy niditra tao amin'ny studio Marsa tamin'ny taona 7 ary nanomboka nalaza be ny taona 2012 tamin'ny ilay hira mitondra lohateny hoe Nahazo sy ilay hira zaho manao pardon sy ny maro hafa iny. Reny mpianakaviana ifia ka hametraka ho tsara ny fomba fihira, fomba fitafy sy fomba fiainana anatiny ila mozika izay amin'ny mahareny mpianakaviana azy izay. Maro arak'izany ireo mpankafifia efa hatramin'ny ela ka hatramin'izao miandrandra an'izay retour en force any mpanakanto Fiara izay amin'izao fotoana izao ary miandry vokatra lehibe izay ho atolotry ny Fiara ho an'ireo mpankafia azy ny rehetra amin'izao ankehitriny izao mahakasika an'izay fiverenany hihira izay. Ho an'ireo zandrikely taty aoriana moa dia maro no tsy mahafantatra an'izany mpanakanto Fiara izany ka mandefa commentaire etsiro amin'ilay hoe iza mo itony mpanakanto Fiara itony
fa ny mpanakanto Fia dia isan'ny mpanakanto izay manana ny maizy azy ary isan'ny tena nalaza izany mpanakanto Fia izany raha tamin'ireny taona 2024 ireny tamin'ny ireny hira izay navoakany tamin'ireny fotoana ireny. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Dadi izay nankalaza ny tsingeritaonany tamin'ny androny 9 Novambra 2024 lasa teo iny. Arabaina manokana ny mpanakanto Dadi de Madagasikara tamin'ny fankalazany ny tsingeritaonany izay tsingeritaonana Tarehy tamin'ny androny 9 Novambra 2024 lasa teo iny. Iza tokoa moa ny mpanakanto Dadi ndao ara ho fantarintsika kely ny mahakasika an'izay mpanakanto Dadi izay. Rajo Salama Stefano Wilson Hervé no tena anarany feno ary teraka tamin'ny 9 Novambra 7 tao ambalian'ny Mevaran Antsui faritra ny Sofia iny izany mpanakanto Dadi izany. Nanomboka ny taona 7 no niforona ny tarika Dadi izay mbola ny tanany lazany tanteraka ankehitriny. Marihina moa fa manambady vita sonia ny lehilahy ary efa mananjanaka telo mirahavavy hatreto. Ka noho izay dia mirary soa ho anao hatrany izay avy ety amin'ny WATAWATA GASY ry mpanakanto Dadi enganeka ho ambinimbola ho ambinikarena ary ho lava andro hiainana ianao ary ho tanteraka aminao daholo izay irinao amin'ny fiainanao. Nanaitra ny maro moa raha vantany vao nahita any mpanakanto Dadi tao anatin'izay fankalazana ny tsingeritaonana Tarehy izay nomeny vadin-defomandry ny surprise lehibe izy nandritra izay fankalazana ny tsingeritaonana Tarehy izay. Tsy inona moa izay fanomezana izay nataon'ny vadin-defomandry tamin'izay fa ilay Fiara 4x4 vaovao be izay natolotry ny mamany kambana ho an'ny mpanakanto Dadi izay vadiny tamin'izany tsingeritaonana Tarehy izany. Ka dia arabaina arak'izany ny mpanakanto Dadi amin'izao fanomezana lehibe izay avy tany amin'ny vadin-defomandriny izao ho marika ny fanehon'ny fitiavany ary ho marika ny firarian-tsoa any mpanakanto Dadi avy tany amin'ny vadin-defomandriny izany izao fanomezana 4x4 lehibe izay tsara tarehy ho an'ny mpanakanto Dadi izao. Izany ka tena profim-pitiavana ary maromaroa ny tahaka an'izany raha mbola misy ny eo am-pelantanana dia omeo zavatsy ho hatrany ny vadinao ary tsy voatery ny lehilahy ihany no hanome ny vehivavy fa ny vehivavy ihany koa dia afaka manome ny lehilahy. Izay moa no fitia mifamaly ary fitia mifamaly izay no mahalava fiarahana ary izay ihany koa no voalaza ao anaty soratra masina ilay manao hoe sambatra no manome noho ny mandray ary omeo izay olona mankaty ianao izay tadiaviny fa ho sambatra lalandava ianao amin'ny andro mpiainanao izay ary hajao mandrakariva ny olona izay mankaty ianao fa ny vady tsara dia avy amin'Andriamanitra araky ny voalaza ao anaty soratra masina hatrany. Ka dia hasambarana ny any mpanakanto Dadi amin'izao tsingeritaonana Tarehy izao noho izay hetsika lehibe izay nataon'ny vadin-defomandriny izay ho marika ny fanaporofony fa fitiavana tena fitiavana tokoa no itiavany any mpanakanto Dadi izay zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.